Iray andro iny petraka any akaikin'ny ala any. Misy ankizy vavy kely manana volo tsara tarehy. Boucle d'or ny anarany. Tsara volo anie izany e. Izay mahita ny volony dia maniry ny volony daholo. Fa indraindray izy nefa dia manao betizy foana. Isaky mivoaka ny trano izy dia tsy maintsy hafaran'ny mamany foana hoe tandremindray makany an'ala any ao an-tokotany ao fotsiny milalao. Any an'ala any nefa rakizy misy an'ireny biby antsoina hoe orsy ireny. Misy ny dadany papa orsy, dia misy ny mamany maman orsy, misy ny zanany indray antsoina hoe ourson. Maman orsy mifoha maraina be foana dia mikarakara sakafo maraina. Indray andro mifoha maraina koa ourson dia nanandrana ilay sakafo maraina. Mamay be, neny ndao tsika hitsangatsana mangatsiatsika ny sakafontsika. Dia lasa ry papa sy maman orsy ary ourson nandeha mivoaka dia navelona zareo teo ambony latabatra ny sakafony. Ry boucle d'or amin'io fotoana io milalao an-tokotany mandra-pavita amin'ny mamany sakafo maraina. Lehibe nefa izy milalao balançoire dia nanita-kevitra hoe mba handeha hijery izany andro izany. Jery tsara izy tsisy mahatsikaritra dia lasa niazakazaka be anaty ala. No reraka izy dia nijanona. Tsara be kosa ilay ala, misy voromailala sy voninkazo tsara tarehy, tokony efelany nakaty. Dia variana izy ka nandeha dia nandeha. Amin'ny fotoana io tsangatsangana miaraka amin'ny ray aman-dreny ny petit ourson dia nahita trano tantely ngeda be. Be tantely be izao anatin'io. Dada, ndao hoanina. Tsy azo hoanina io fa tranona tantely. Misy renina tantely sy tantely be dia be miainao. Tsy azo atao izy izany maka zavatr'olona tsy miery izany e. Ao ary fa hiandry sakafo maraina any an-trano e. Boucle d'or amin'io nandeha tsy hakijanona. Dia very anaty ala izy ny hafarany. Niezaka nitady lalana miverina fa tena reraka sinoana be boucle d'or. Te hitaraina sitomamy mafy tao amin'ny reniny. Kanto tampoka teo. Nahita ny tranon'ireo orsy tanaty ala. Lasa boucle d'or nitsaitsaika sy nandeha nijery ny manodidina raha misy olona. Nandondona fa tsisy namaly. Nangalatra nijery teo am-baravarakely boucle d'or dia nahita sakafo matsiro mipetraka eo ambony latabatra. Dia lasa izy verina nandona teo am-baravarana indray fa mafimafy kokoa. Tonga dia mivoha varavarana. Faly be boucle d'or dia niditra dia niantso hoe misy olona ve ô? Tsisy namaly. Tonga dia lasa boucle d'or mipetraka. Nisy vilia telo teo, iray lehibe dia iray salasala dia iray kely. Nona be boucle d'or ka tonga dia naka ilay lehibe indrindra ka homana. Vao niditra tao am-bava nefa ilay sotro dia mainy lelany. Dia nakeo amin'ilay vilia salasala izy dia homana. Ary toa mangatsiaka. Dia farany nakeo amin'ilay vilia kely indrindra i boucle d'or. Ao tsara. Sady tsy mangatsiaka no tsy mamay be. Mety tsara amiko. Dia ninana ka lany. Rehefa avy sakafo izy ka voky dia mipetraka eo ambony seza eo akaikin'ny afo mba hakaina. Ny seza telo teo. Ny iray lehibe dia ny iray salasala dia ny iray kely.
dia nanakatra n'ilay seza lehibe izy fa tsy takatra e. Dia nanandrana n'ilay seza salasala indray fa tsy tena azo aina. Farany nanandrana n'ilay seza kely, mety tsara amin'ny habeny sady afaka kainaina tsara. Kanjo tapaka ilay seza. Andrekako, inona reny tokony ataoko e? Dia lasy boucle d'or nakao any efitra hafa. Dia nisy fandriana telo teo, ny iray lehibe, ny iray salasala, ny iray kely. Dia nanandrana ilay fandriana lehibe boucle d'or, tao lehibe loatra, sady mafy izy izany. Dia nitsambikina teo amin'ilay fandriana salasala. Tao malemilemy loatra izy izany. Dia farany ilay fandriana kely, tao mety tsara amin'ny habeny sady azo azakainana tsara. Dia resy tory teo anio boucle d'or. Rehefa natory nefa boucle d'or dia niverina izy telo mianaka. Papa orsa nitondra kitay avy any an'ala, dia mama orsa tondra voankazo vao nitazana avy any an'ala. Dia orsa faly ery fa tafody fa efa nona be. Vao tonga zareo tonga dia nivonona ny sakafo. Taitra be papa orsa. Ohatray, tao nisy nitsatsaika ny sakafo. Dia ozy koa mama orsa, nisy nitsatsaika koa ny sakafoko. Izay novoliany amin'izay ary orson tonga dia nitomany. Ny anahy tsy nitsaingohany fotsiny fa tonga dia lany daholo. Izao ve dia mba rariny? Tena tsy rariny kosa e, tena efa tsy rariny. Tonga dia nitsanga ny papa orsa dia nahasikaritra n'ilay seza teo akaikin'ny afo. Jereny e, nisy mipetraka teto amin'ny sezako. Jereny e, nisy nanisaka. Taitra koa mama orsa. Nisy mipetraka koa teto amin'ny sezako. Dia nitomany indray orsondra nahita ny sezany. Ny anahy tsy vita an'izay nipetraha fa nisimbainy mihitsy. Sao ve dia rariny? Sao ve dia mba rariny kosa? Lasa ary zareo telo manaka nakao ny efitrano fatoriana. Jereny e, nisy mipetraka teto amin'ny fandrianako. Jereny e, rava ny lambam-pandrianako. Jereo koa ny anahy. Ny anahy tsy vita an'izay mipetraha fa mbola io izy matory io. Sao ve dia mba rariny? Sao kosa ve dia mba rariny? Sao kosa ve dia mba rariny? Dia tonga ary papa orsa ka taitra nahita hoe tena misy olona matory marina. Mingana tsy moramora ny lamba dia gaga zareo nahita ny boucle d'or natory. Inona ny ataon'ity ankizy vavikely ity ato an-tranoko? Tenena izy dada andeha, fandrinako io, fandrinako io. Taitra tamy boucle d'or na eny an'orsa ntomany. Orsa telo be izao no nanoloana azy. Natahotra mafy izy ka lasa nitsoaka. Mivoaka aingana an'ilay trano, tsy aky jery fisiavanana intsony. Reraka ny hazakazaka izy fa tsy nijanona e. Dia lasa foana. Tampoka teo, hita ny dada sy mamany ny antsoantsony anarany tanaty ala. Hafaliana re izao. Ny hazakazaka mafy izy amihana andreniny. Neny tena nalailo be anao. Tena be izay fa taiza foana ianao. Manoky izao hiaino tsara an'iny foana dia tsy handeha n'aiza n'aiza tsy miteny meloa. Fa ilay boucle d'or nahita ny dada sy mamany. Dia nanomboka teo izy niaino sy manaiky izay tenen'ny dada sy mamany foana. Dia lasa zaza indry. Dia izay izany rankizy tsy mandeha n'aiza n'aiza tsy miteny meloa. Dia mihaino sy manaiky izay tenen'ny dada sy niny foana.
dia tsy azo atao ny maka zavatr'olona tsy miera. Vita tompoko.